Ampifaliana no androfony anatin'ny tokantrano indray am'ty alina ity a ka dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankohonanao zay mahita ny fandarana am'izao fotoana izao. Miarabanao ihany koa apôstôly Mathio. Miarabanao apôstôly Andreasy de miaraba ihany koa ny olona rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao. Ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy ane hitoetra betsaka ho aminao manokana zay mihaino anay a de apetraka antsika ampelantanan'Andriamanitra moa ny fotoana rehetra apôstôly. Tsara ny mampatsiasy mampafantatra sady ny vahoaka zay manaraka ny fandarana fa misy ny vavaka fanafahana lehibe izay ho totosaina ao amin'ny trampokon'olona isotry rapitso sabotsy io fotoana io rapitso manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fotoana anasana ny vahoaka rehetrarehetra zany io zay matsapa fa tena manana olana marary mety tsy manana olana sady tsy marary koa le olona apôstôly fa afaka tonga manatrika izany fotoana zany ihany koa. Ny tena mampiavaka an'izy ity ihany koa de misy ny fitondrana mambavaka ny mpanala baka lauréat zany de asaina daholo tsika rehetrarehetra na tsy misafidy finoana io fa niza mino an Jesosy te ho afaka izy zany te hivavaka izy afaka tonga manatrika izany fotoana zany. Tsy andrela isika fa hivavaka tsika metraka ny fotoana io ampelantanan'Andriamanitra. Misaotra anao zay raha io ny am'ty fotoana lehibe ity mbola ahafahana mampianatra eto indray androany ianao no omena voninahitra Tompo ka dia ny herin'ny teninao any hanovan'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ingany izy anteny zany antefany anatin'ny fonay sy ny mpanaraka ny fandaharana ka dia isy fiantraikany eo amin'ny fiainany zany Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avy hatrany de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra moa apôstôly satria mandeha ny fotoanantsika. Zay jerentsika ao amin'ny filazantsara ny Marka toko 5. Filazantsara Marka toko 5 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no raisitsika am'izao alina izao. Filazantsara Marka toko 5 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Misy soramandry ery ambony ery milaza hoe nanasitranan'i Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nananganany zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. 5:20. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao maika nianarary kokoa aza. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretina ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Amen. Araka izay tantarany vakitsika teo izay misy vehivavy anankiray ity narary nandritry ny 12 taona nitsidra zany zay ny aretina nahazo azy. De ny zavatra mampalahelo de zao io vehivavy io lazain'ny baiboly fa efa niaritra zavatra be ozy izy tamin'ny mpanao fanafody maro. Efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro. Tany nandehanany, tany zany ny vahaolana noheveriny amin'ny fisainany sy amaha-olombelona azy hoe andraisan'ny fanasitranana. Nandritry ny 12 taona nanantona an'ireny karazana mpanao fanafody maro izy lazain'ny baiboly zany hoe efa niteta manantona olona anankiray zany de tsy mandray fanasitranana de mifindra amin'ny olona anankiray indray tsy mandray fanasitranana mifindra amin'ny olona anankiray indray koa tsy mandray fanasitranana sady efa niaritra izy ny mbola lany fananana ihany koa mandany vola amin'ireny karazana mpanao fanafody karazana mpitsabo isan-karazany reny zany nanatonan'ity vehivavy ity fa lany fotsiny volany Vao maika hanarary. fa vao maika hanarary lazain'ny baiboly fa tsy mba hoe sitrana zany le aretiny tao anatiny zany fa vao maika ozy izy lazain'ny baiboly 5:20 vakiko sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao maika nianarary kokoa. Zany hoe tsy sitrana mihitsy raha vehivavy fa vao may ary le aretiny ny antombo tao anatiny tao. Kivy tanteraka aloha tena hoe anisan'ny zavatra tena mafy zany satria mandritry ny 12 taona zany mitsidra sady tsy mahita vahaolana. Mety efa ritra mihitsy ny raha tao anatiny tamin'izany raha fijery tena azo antoka fa nindany tension any ara-midina vao miarina eo ambony fandrina izy de fanina satria olona mivoaka raha matetika zany tsy zakan'ny olona zany tsy mahavita misakafo mikarakara azy ao anatin'ny tokantrano raha mety efa leo hoe fa ahoana ty aretina mandritry ny 12 taona tsy mety sitrany ty ary mety efa tena niaina tao anatin'izany fanilikiliany zany mihitsy raha vehivavy satria nahoana na mamofona ane zany
zany ny zavatra ny anandra vehivavy izy mba manana etaeta sy fanantenana zany hoe rehefa mba manantona an'ireny mpanao fanafody reny izy de andray fanasitranana kanto tsy izay ny zavatra misy fotoana lany vola lany ny aretina miamitombo ihany tsy sitrana mihitsy izy amataonany maro tamina mpanao fanafody fa tamina ora anankiray tena mahagaga na andreny am' Jesosy izy lazain'ny baiboly de rehefa nandreny am' Jesosy izy de niarina teo ambony fandriny de zao no nataony tao anatin'ny fony manao hoe na de hikasika ny sombotra aviavin-dambany fotsiny ara hikasika ny lambany de ho sitrany raha ny tokony ho izy io vehivavy io tsy tokony ho tafarina eo ambony fandrina ary tsy tokony havita andeha zany satria tokony ho fanina izy fa noho ny amin'ny fanirindra la apôstôly noho ny amin'ny etaetapony sy ny finoany satria teo afaka izy efa diso fanantenana lany fananana teo afaka izy de nitsangany raha vehivavy ny olona Jesosy Kristy rehefa mandalo amin'ny toerana anankiray feno olona be deaibe manaraka azy azoko antoka zany fa tsy maintsy mbola azafady eo zafady mbola misisisika be sahirana mihitsy izy sahirana mamaky an'ireo olona ireo fa nataony tao anatin'ny fony de hoe za tsy maintsy sitrana hikasika ny lambany fotsiny de ho sitrana ny fanantenana sy ny finoa zany manomery azy mampirisika azy anatona an' Jesosy Kristy foana rehefa tonga teo hivoan' Jesosy am'izay izy lazain'ny baiboly de nikasika ny lamban' Jesosy inona ny zavatra nitranga sitrany raha vehivavy ritra ny loha ranon'aretina ritra tena tsy nisy aretina tsony mihitsy reny tamin'ny vatany sy ny toe-batany hoe tena afaka zany azonao betsaka ny olona nitratra ohatry zany amataonany maro tratrana aretina de mety efa sanatriny zany mety efa nanantona karazana mpanao fanafody ihany koa ohatra inao mety mahita inao am'izao fotoana zao mety efa nanantona mpanao fanafody de mety tena tsy atram'izay nanantonana tany efa nitetezina daholo zay fantatra rehetrarehetra natao daholo karazana zavatra natao daholo ny zavatra ohatrany ty vehivavy ty hoe niaritra zavatra maro natao daholo zay zavatra ny takindry zareo rehetrarehetra fa amin'nynao mahita ny fandarany zao ianao mbola tsy mahetsika ambony fandrina mbola marary ny anatin'ny vavony marary ny anatin'ny kibo sy ny tranonjaza zany mbola tsy mety mahazo zaza io koa tena mampalahelo io misy karazan'olona mangataka zaza tsy miteraka izy de lasa izy manantona olona tahaka an'ireny zany de rehefa nanefa vola fotsiny lany fa tsy mandray fanasitranana mihitsy tsy mandray fanasitranana betsaka ny olona miainao anatin'izany azonao betsaka ny olona miainao anatin'izany misy karazana olona ndray koa nefa de ohatr'izao ny zavatra misy eo amin'ny fiainany nanantona karazana mpanao fanafody ihany koa izy fa sitrany izy aloha herinandro ray volana verina le aretina aveo fa nitakin le mpanao fanafody zavatra goavana teo amin'ny fiainany hoe mila manome an'izao ianao tsy voalohany am'izay le izy verina le aretiny de ozy izy lazain'ny baiboly hoe raha misy fanahy anankiray mivoaka ao anatina olona anankiray de lasa niny devoly iny miôdiôdy ihany miverina am'izay izy rehefa aveo ratsy kokoa noho ny teo aloha no hiverenany ao anatin'le olona ka zay no mahatonga ny olona am'izao fotoana zao arakaraky ny nanatonany an'ireny karazana mpitsabo maro isan-karazany tsy tena araka tsy araka an'Andriamanitra reny zany vao may le aretina miamiomba ao anatin'ny vatany vao may ny olana tena mitombo mitrosany eo tsy afaka ny eo tonga ihany lasa mitrosa ry hitadiavana vahaolana vao may mitombo le aretin'le olona apôstôly ka betsaka ny olona miainao anatin'izany asa ahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay ny zavatra misy apôstôly am'izao fotoana zao moa betsaka ny olona ao anatin'ny fahasairana tanteraka betsaka ny olona hoe verihevitra tena diso fanantenana amina fiainana mihitsy satria ty vehivavy ty ane mino aho fa tena efa diso fanantenana izy teo amin'ny fiainany hoe tsy hitantsony zay ale ary tena hoe tapidalaka ale izy hoe zay niandro fahafatesana sisy niandro fahafatesana tanteraka sisy fa tamin'ny ora tsy napoziny no nandalo tamin'io toerana io Jesosy de zavatra nisy voanareny lazany Jesosy fotsiny izy de avy hatrany izy de tonga de nanao dingana mihitsy napetsika ny tongony izy mety tsy afaka nandeha ihany fa nanao zay azo atao mihitsy mety nitady hevitra te hoe inona ny atao ka tonga avaka eo am' Jesosy zany hoe voanandre fotsiny izy hoe zany Jesosy ndeha hanandrana aho izy izy aloha ndeha mba hiditra am'zany Jesosy zany fa any angamba sisa fanantenana farany zavatra nisy anefa rehefa nandeha izy ka tonga teo anatrehan Jesosy dia tany amin'ilay nieritreretiny mihitsy hoe lay nataony ho farany indrindra tany ny tena nahitany vahaolana fa tena hoe mandrak'izay
ary le fanantena le fahadisom-panantenana nisy teo amin'ny fiainany rehefa tonga teo am' Jesosy izy lasa nanomboka nisy fiainam-baovao indray ny aina satria vao teon'io ihany izy de natsapa hoe tany anaty sitrana tany anaty hoe afaka tanteraka ka misy am'reto olona reto zany am'izao fotoana zao a mihaino atsika mety tena hoe diso hevitra tena hoe verevitra hoe aizany aleako inantsony ataoko inantsony hoaiza de am'izao fotoana zao nefa tsika sendrasendra no hainony reto olona reto a atsika am'izao fotoana zao tahaka an'ity vehivavy ty de tsika sendrasendra no nahainony hoe zany Jesosy fa efa voalahatra teo amin'ny fiainany le izy fa izy ny tsy nahalala ka reto olona reto ihany koa zany am'izao fotoana zao a mihaino atsika de tsika sendrasendra mihitsy indrindraindrindra ianao mety marary io ampandrina io ianao hoe manana olana io tena ao anatin'ny fikorontanatsaina tanteraka fako vina ranomaso alahelo ratrapolava no iainanao am'izao fotoana zao maheno anay azy everina hoe kisendrasendra no ahitanao anay na hainonao an'izao tenin'Andriamanitra izao fa efa voalahatra eo amin'ny fiainanao lay izy